Dimy mianaka izy ireo no nihotsahan'ny Tany, ny iray avotra soamantsara, ny efatra kosa maty tsy tradrano. Io ny vokatry ny fihotsahan'ny Tany teto Ambohibao Anteroka ny Alarobia tokony tamin'ny 7 alina nandritra ny firotsahany orana tsy akijanona teto Antananarivo renivohitra. Dia ny zava-nisy teto zany nitsaka ry tany ambony dia teto ananina teto ny tany nipetrahana dia totofany tany to zany le olona anankiefatra dimy izy nitao fa ndray mba velona soamantsara tsy nisy nanombinana nankely ny tamin'ny 7 sasany teo alina tsy nisy ninona ravako io ny trano nipetrahana zao io raha io mbola ireo fandina reo hitanareo sy ny seza sy ny karaka. Noho ny aizina niteraka fahasarotana ny fitadiavana ny razana, adi-pamantaranora vao hita avokoa ireo razana efatra, raha toa ka roa no hita voalohany, ary ny roa tamin'ireo kosa ora vitsy vao hitan'ireo mpamonjy voina izay voatsindry tao ambanin'ny hazo sy tany niotsaka raha ny fanazavany fianakaviana Tany. Fa adiny roa zany no leverany tao. Dia le ina tsisy teo le anankiroa zany hitan'le zanako ihany, izy mianaka bebe sy le zafikelyka anankiray. Dia le izy mianaka mpiravary zany, le zanavavy dia le mamany taty anatin'le tsy azo be hitsy no nalain'ny ina ty pompe. Taona vitsy mialohan'ny nitrangaloloza, efa nisy ny fampiresana tamin'ny mpiaramonina mipetraka amin'ity toerana ity, ny tsy tokony anariana rano mikoriana amin'ny tamboho izay efa ahina mety hitera-doza. Tany io hitanareo io zao mbola misy zavanafi io. Dia io zany efa 3 taona zay sa efa taona ny teny an'ilay olona tao. Tamin'izay izy mbola tsy tomika fa efa nenandavaka zany le izy. Dia teny an'ilay olona tao ambony tao zany mba hatodio le lalan-dranonareo fa niotsaka be ny dia nidina tatiziny jereny izy dia natodiny nankavia le izy. Dia niotsaka ry anazy ry gazeta io tohizany tany ty ihany zany natotsaka ry. Tsy ahivina, nanomboka omaly nisy ny fanentanana natao tamin'ny faritra mena ahina hitera-doza eto an-drenivohitra izay nanomboka teny ambanina mpahamarinana niarana tamin'ny BNGRC sy ireo miaramila misahana vonjena tokony ho mailo ny rehetra amin'ny toerana tandindon-doza ka hifindra amin'ny toerana azo antoka, hialana amin'ny fiverimberenan'ny loza tahaka izao.